Mbola ao anatin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany dia mandalo eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao ilay mpilalao baolina kitra malagasy Abel Anise izay milalao any amin'ny club any Ludogorets any Bulgarie izany ka nambarany ary amin'izao fanalovana eto Madagasikara izao fa mbola vonona tanteraka ny tenany hiverina ao anatin'ny Barea any Madagasikara izay nambarany ihany koa fa dia efa andalam-pahasitranana ny tenany amin'izao fotoana izao. Nisy ny resadresaka ny fanaovany Abel Anise tamin'ny namana Zakino Rakotomanana. Voilà, nous aussi, une question comme ça, nous sommes dit que nous sommes pas dans la qualification de ton barrière. Il faut amener la marque c'est dire il faut parfois la dire c'est le bon c'est dire je vous évidemment croisé. C'est une mission de tu n'as pas dans l'équipe nationale dans la qualification. Les matchs avec les matchs amicaux tout dans les paris. Exato, dia Tamija Arnamou. Aí já no início da temporada, estamos de marcha contra o sindicato, assim, de pá, eu retablia de blessure agora, já tinha mais suave, eu tô Fahitanao le groupe taminao tsy teo ny fahitanao le niveau ny Barea. Tamin'ny zatsy telo tsika malagasy tena nanao baolina ary nipoizina mihitsy satria mafimafy amin'ny groupe reny. Nefa ny lotsika FNB zay manao match nul contre Sénégal. Nefa Sénégal zany isan'ny joueur africain para amin'ny mahaindrindra amin'ny Afrika satria maro zareo manao baolina ny Europa daholo. Nefa antsika mbola mamonjy mamatsara amin'zareo ka misy teo ny objectif atsika zany efa tonga iny hoe manao kanina zany de hafaliana be vahoaka malagasy ary joueur rehetra zany zavatra zany. Ngaiza hoaiza zao ny mahakasika an'le fahasalamanao? Fahasalamako aloha amizao efa alohan'iza nakadio efa 3 semaines zany manao entraînement miaraka amin'ny ekipako de amin'ny janvier zay manao stage any Turquie mandritra ny mois efa norme zany efa important hoe za zany efa manao entraînement miaraka amin'ny groupe donc normalement match contre Sénégal za efa rétabli normal.